Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havako malala manovatrova tanana ho anao ary manorika anao amin'ny fanondroana masina ihany koa na iza toerana misy anao ka mandresa fampianarana izao dia tononoko mba hanjaka sy hanapatapaka ao amin'ny fiainanao ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary tonga indray ny fotoana izay andraisantsika ny sakafom-panahy amelombelona ny fanahintsika amin'ny teny ity karaka ny teny manao hoe itoetra betsaka ao am-ponao an'izany teny izany ary anova ny fiainanao satria dia avaozina isan'andro araka amin'ny fahalalana ny momba ny tenantsika ka dia mino fa hiova hevitra ianao aoriana ny fainoanao izao tenin'Andriamanitra izao tsy tenin'olombelona no hainoanao eto fa tenin'Andriamanitra tokoa fa satria dia mino aho na dia kely aza aho fa Andriamanitra kosa no ampiteny ahy, ny herin'ny fanahy masina no ampiteny ahy eto androany afaka antsika misotranao izay fanahy eo satria fantatro fa tsy nijery olona manampahaizana be momba ny baiboly ianao fa nijano ny tendrenao hitondra izany teny izany ka dia ianao no ampiteny ahy eto androany tsy manakambara fanahy masinao fa ianao ny ampiteny ahy eto androany satria ondronao no vokisana, ondronao ny andray izany teny izany aza vela hiteny amin'ny fahalalako a Jesosy aza vela hiteny izay tsy avy aminao aho fa okenao mitsy fanahy masina ny endry ny lelako eto androany ary mivavaka ihany koa fanahy eo izay rehetra andray ny teny mba lemy dia menao ny fony ary esory ny faka malemy mifaka izay tsy avy aminao ary ianao ihany koa ny ampitanjaka ny finoan'izy ireo tompo ka ho fantany fa sitraka ao tokoa no nanafaka azy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alleluia. Ny temantsika amin'ity volana ity dia ny fidinany hoe fanafahana. Nahoana moa tsika no mila fanafahana izay fantaniana mipetraka voalohany nahoana moa tsika no mila fanafahana ny valiny dia hoe mila fanafahana isika satria voafatotra ao anatin'izay dia sous-thème moa izany satria ny thème dia hoe fanafahana dia ny sous-thème ndraisintsika ihany koa hoe ny azo fijaliana no fanafahana itsika izany hoe ny azo fijalian'i Kristy no fanafahana ho atsikany ny azo fijalian'i Kristy izay no manafaka atsikany ka nyfantaniana napetraka hoe avy aiza ny fatotra voafatotry ny isika satria nanota Adama sy Eva izay olombelona no arian'Andriamanitra voalohany ka ny taranaka Adama sy Eva rehetra dia mpanota avokoa. Ny taranaka Adama sy Eva rehetra dia mpanota avokoa. Raha olona izany hoe teraka tao anatin'ny firaisany lahy sy vavy dia tsy maintsy mpanota izy satria nandova izay fahotana nilovana tamin'ny Adama sy Eva izay. I Adama sy Eva ilay razambe tsikany ireo no nanota ka dia voagejan'ny fahotana isikany. Voagejan'ny fahotana isika noho ny tsy fankatoavana izy ireo. Romanina 7:7-20 vakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy tonga lany ny sofinao ien'ny tenin'Andriamanitra fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa no amarinina maimbaim-poana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Halleluia. Efa samy nanota izy rehetra izay taranaka avy tamin'ny Adama sy Eva. Fa raha ohatra mivoaka tamin'ny voninkazo izy na mivoaka tamin'ny tsy haiko avy aiza milatsaka avy an-danitra eny mety tsy nanota izy fa raha mbola olombelona taranaka Adama sy Eva na gasy io na sinoa io na vazaha io na kely io na lehibe na tsara tarehy na ratsy tarehy dia samy mpanota avokoa. Madio sy hevitra antsika indraindray mieritreritra ny olona hoe arakaraka ny akta izay nataony no fahotana fa ny fahotana dia efa nolovana tamin'ireo razambe tsikany izany hoe teraka mpanota antsika voageja tao anatin'izay fahotana izay ilay fatotra izay ilay valin'ilay fanontaniana teny amboloany avy aiza ilay famatorana voafatotra isikany voafatotra ny satana voafatotra ny fahotana ka araka ny teny voalaza fa ny tambin'ny ota dia fahafatesana
ka voafatotra tao anatin'izay fahafatesana izay dia tsy misy olona afaka nisapian'izay satria namidy ny Adama tamin'ny Satana izao tontolo izao. Ka raha vao tonga aty tsika dia voafatotra tao anatafiditra anatin'ny tontolo ny fahotana avokoa zany ny olombelona rehetra. Ka izay mahatonga ntsika hoe mila fanafahana itsika satria voafatotra. Halleluja. Halleluja. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona noho ny fahotana. Noho ny fahotana tsy fakatoavana izay nataony Adama sy Eva. Izy ireo ngeka tsy ny hoe tsy navelan'Andriamanitra hinan-kaniny, tsy maty noanoanany, fa kosa tsy nakatoa ilay tenin'Andriamanitra. Izay ny fahotana voalohany nataon'izy ireo ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fahotana voalohany nisy tety ambonin'ny tany dia ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Natonga an'izao ny olombelona ty rehetra ty aoriana dia voafatotra avokoa. Ary tsika ankehitriny dia mbola tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ihany. Fahotana ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy azontsika mba amboarina ifanaraka amin'ny eritreretantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa izay voasoratra dia voasoratra. Halleluja. Tafiditra ny fahotana. Voageja ny olona. Tsy afaka hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny ny olona. Tsy afaka hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hoe manao zavatra tsara ianao, manao asa fanomezana ianao, manao izay mantsy misy religion manao an'izany balansen'Andriamanitra ho ny acte vitanao zany sy ny fahotana vitanao. Ohatra nanao asa soa ianao na nanao an'izao ianao dia balansena io dia raha ohatra ka mifandanja dia voafafa ny fahotanao tsy arahavana. Tsy afaka hiverina amin'Andriamanitra amin'ny herin'ny olona satria araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Genesis 7 dia Andriamanitra mihitsy nampisaraka ny olona sy ny fitoerana izay nisy azy. Kanefa ny fitiavany lehibe, ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy navelany voafatotra amin'ny foana isikany, tsy navelany voafatotry ny fahotana isikany, tsy navelany voafatotry ny aretina, tsy navelany voafatotry ny tsy fahalalana. Mila fanafahana ny olona. Mila fanafahana ny olona. Ka teo amin'izay no nanirininy ny hevitr'Andriamanitra hoe ahoana ny fomba atao mba hahafahana indray mamerina ny olona ho ao ambala, mamerina ny olona ho ao amin'Andriamanitra, mba hiala amin'izay fahafatesana izay, fandova ny fiainana indray. Ka rehefa tsy nahomby ilay Adama voalohany dia nalefa indray ilay Adama faharoa. Dia Jesosy Kristy tompo izany. Efa tao anaty plan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany namorenana izao tontolo izao no hanafaka ny olombelona taoriana ny échec-ny Adama sy Eva. Halleluja. Genesis 3 dia ny andininy faha-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ampandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombilay tongony. Halleluja. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombilay tongony. Izay ilay sakrifisy izay nentin' Jesosy teny amin'ny hazo fijaliana. Fa ilay hazo fijaliana no famonjena ho antsika. Raha tsy nisy ny rana latsaka dia tsy nisy ny famonjena. Raha tsy niaritra n'izany Kristy dia mbola voafatotra foana isika, mbola voageja foana isika. Fa Andriamanitra tsy nafoy ny olona, tsy sitraka kokory izy nifatesany ratsy fanahy. Tsy sitraka Andriamanitra no amela antsika hiena ao anatin'ny tontolon'ny Satana. Ka dia hatrany am-boalohany izy dia efa nametraka an'izay plan izay hoe any aoriana any dia ampifandrafesiko ny taranaky ny ravehivavy sy ny taranaky ny rambenarana. Ka dia izy anoritoro ny lohany ary ny taranaky ravehivavy kosa anoritoro ny ombilay. Safady izy anoritoro ny lohany ary rambenarana kosa anitsaka ny ombilay tongony. Halleluja. Ny hazo fijaliana ravana izay no fanafahana ho antsika fa voaomby Kristy ho pasika ho antsika izany. Ka raha mbola tsy nisy ny acte tamin'ny hazo fijaliana, ny asa izay natao teny amin'ny hazo fijaliana dia mbola tsy nisy ny fanafahana.
fa Jesosy nandateraka izany. Nefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy ho an'ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany noho ny fanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalen'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny fandeferany. Nandefitra Andriamanitra, nampandefitra ny procédure izay efa napetrany Andriamanitra ny fitiavan'ny olombelona, ka nanomana an'izany plan de sauvetage izany izy ho an'ny olombelona. Tian'Andriamanitra no hanafaka antsika amin'ny fanagejana rahavana. Tian'Andriamanitra no hanafaka antsika amin'ny fatotry ny fahotana rahavana. Tian'Andriamanitra no hanafaka antsika amin'ny fahafatezana, ka ry fahafatezana aiza ny herinao? Efa nitsangana Jesosy. Raha nitsangana ny lohany dia mitsangana avokoa ny vatany rehetra. Tsika no vatan'i Kristy. Afaka isika, avotra isika. Halleluja. Moa nisy va ny fanafahana raha nandaha an'izany Jesosy, raha nandahaka tsy nanaiky nanolotra ny tenany teny amin'ny hazo fijaliana izy ho fanafahana ho antsika, raha ndoa ny tombam-bidy rehetra nafaina tamin'ny Satana hoe ok, efa haiko daholo nitrosan'izy ireo taminao, fa manomboka izao izy dia hanafa-tsy ianao satria efa nividiako tamin'ny rako ireo. Esclave libéré tsika, andevona votana. Afaka isika, ananantsika ny fahefana rahavana, ananantsika ny fahefana ry havako malala. Afaka isika, tsy andevony ota intsony isika, tsy andevony fahotana intsony isika, tsy andevony fahafatezana intsony isika. Afaka isika. Efa novidiny Jesosy avokoa ny tombam-bidy rehetra, efa nalohany izany. Halleluja. Vita hatreo ny fanandevozana, afaka isika. Ireo zanak'Israely nafana tamin'ny fanandevozana tany Egypta, raha andevona nandritra ny 3,700 taona izy ireo. Fa isika kosa dia nafahan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny fanandevozana izao tontolo izao, ilay fatotra izay namatorana antsika tao amin'ny fahotana, izay nilofana tamin'ny Adama sy Eva, satria tonga ilay Adama faharoa izay nanafaka antsika tamin'izany. Afaka isika. Ka ny œuvre de la croix, ny asan'ny hazo fijaliana no nanafaka antsika tamin'izany. Ny asan'ny hazo fijaliana no nanafaka antsika. Jaona 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Halleluja. Tahaka ny nanandratana an'ilay menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Izay rehetra mino fa Jesosy Kristy tompo dia nombona tamin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena ho antsika, dia tsy maintsy hanana fiainana mandrakizay izy. Halleluja. Ny menarana dia nasandratra tany anefitra, bakitsika ny numero 5, numero 120 dia ny 5. Raisitsika mivaky tena amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanao menarana varaina Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varaina dia velona. Halleluja. Rehefa nanota tamin'Andriamanitra ireo zanak'Israely fa nimononmonina nanohitra n'Andriamanitra izy ireo, dia nandefa menarana Andriamanitra ka izay olona voakaikitry n'ilay menarana dia maty avokoa. Ary rehefa nifona tamin'Andriamanitra izy ireo, dia Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy mamorony ianao menarana varana, ka izay olona marary voakaikitry menarana ka mijery ilay menarana varana dia ho velona izy.
Ka toy izay ihany koa itsika izay mijery ny azo fijaliana, mijery ny azo fijaliana dia tsy dia voavonjy isika satria nanaiky ny asany azo fijaliana. Afaka tao anatin'ny fanagejan'ny Satana, afaka tao anatin'ny fanagejan'ny zao tontolo izao. Fizay no fanafana ho antsika. Jesosy dia miteny tsy maintsy asanjatra ihany koa izy tahaka ny nandratanareo menarana, fa raha tsy nisy izany dia tsy nisy ny fanafana. Raha tsy nisy izany dia tsy nisy ny fanafana. Izay no nanoratana azy izay no tongavany tety ambonin'ny tany. Tonga tety ambonin'ny tany Jesosy mba ho fanatitra velona, ho sorona, hanala ny fahotantsika. Satria isika no tokony ho eo amin'izany toerana izany, isika no tokony ho kondane amin'izany toerana izany. Afantatr'Andriamanitra fa tsy ho vitantsika izany. Tsy afaka manantona n'Andriamanitra amin'ny herintsika isika, tsy afaka manantona n'Andriamanitra amin'ny fanantenana amin'ny bonne volonté fotsiny. Fa mila hoe récupérena aloha ahafahana vahana ilay fatorana izay namatotra antsika. Fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Fa raha tsy Jesosy no manafaka antsika dia mbola andevo ihany isika, mbola voageja ihany. Ka ny olona tsy manana an Jesosy dia mbola andevo ihany. Na tahaka n'ina liberté-ny amin'ity tany ity, na tahaka n'ina fananany arena ny voninahiny. Fa raha tsy manana an Jesosy izy dia mbola voafatitra izay. Raha mbola tsy nandray an Jesosy izy dia mbola voafatitra izay. Halleluja, halleluja. Mety nohony amin'ny raison-ny fahasalamany dia mety mijany izy za tsy foka sikara intsony fa manimba fahasalamako ilay izy, za tsy avelan'ny dokotera manao ezaka izy. Afaka mifanagejany fifoana sigara izy, mety mbola misy zavatra fa manageja azy ihany. Fa Jesosy irery ihany no afaka manafaka antsika. Fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Halleluja. Efa nasandratra izy, nasandratra tahaka ilay menarana tany anevitra nanandratana ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mba voavonjy izay rehetra mino azy ka hanana fiainana mandrakizay. Mba ho afaka tanteraka, vita amin'ny fisoronana, vita amin'ny fanafahana. Tsy nanana Satana fahefana intsony ny olombelona, fa efa novidiany Jesosy tamin'ny rany. Raha ao moy, raha tsy hoe ny olombelona indray no mamerina izany fahefana, zay mbola hijanona esclave-ny Satana ihany ka. Zay mbola hijanona esclave-ny zao tontolo zao ihany ka. Fa raha manaiky ianao hoe zaho dia andevo afaka miala amin'ity toerana ity fa tsy hipetraka eto intsony fa aleo andeha haka an'ilay olona efa nividy manana mpanompo hafa indray aho zao. Halleluja, halleluja. Olona afaka ianao, afaka amin'ny fitsangajangana ianao, afaka amin'ny famatoran'ny Satana rehetra ianao, afaka amin'io aretin'io ianao. Ilay vehivavy izay narofy tao anatin'ny 12 taona, tonga ilay totakon'Andriamanitra, natsiaro azy Jesosy ka niteny tamin'ny raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Androany point de contact ho anao izany, ampitombo ny finoanao. Fa efa nafahany Jesosy tamin'ny fatitra izay mamatitra anao io ianao. Ianao mieritreritra hoe oviana ihany ara vao afaka amin'ity isan'andro, vao afaka foana mba ho afaka amin'ity. Efa nafahany Jesosy tamin'io ianao. Fa mandray fanapahan-kevitra sisa antsika hoe hiala eto ve ty varavarana ty fa misokatra foana fa za ihany ka mbola modikodina ato anatiny ato. Halleluja. Tahaka ilay prisonnier anankiray izay vao elika ho faty. Namela azy ilay mpanjaka hoe raha hitanao ny lalana sortie dia afaka ianao. Fa meko 24 heures anao tadiavana an'izay sortie izay. Ka raha hitanao ilay lalana dia afaka ianao. Nodikodina ilay bogaja hoe ahoana raha fomba afahana amin'ity. Tapitra ihany 24 heures tsy hitan'ilay izy satria nitady lalana sarotra izy. Mahita tunnel izy dia manaraka n'iny tunnel iny tonga nefa tamin'ny farana ilay tunnel dia mbola anaty lakoro ihany. Verina indray izy mahita lalana hafa. Tonga amin'izay ilay mpanjaka hoe ho tapahana ny lohanao satria tsy hitanao ny lalana sortie. Dia niteny manantany izy zany aiza moa zany ilay sortie.
Tsy mihidy io varavarana io fa nisokafako. Izay nakabetsahantsika ankehitriny, mieritreritra antsika fa amin'ny herintsika ny ahafahantsika mamonjy ny tenantsika. Fa Jesosy efa nanokatra amin'ny varavarana. Fanapahakevitra sisa no raisinao. Hanolotra ny tenanao ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Dia olona afaka tanteraka anao, afaka hika ianao hoe afaka aho. Afaka tamin'ny fanagejana rehetra aho. Olona afaka aho. Halleluja, palasa ny zavatra taloha. Fa olom-baovao amin'ny Kristy izao. Tononoko aminao amin'ny teny io ty. Mba ho tsapanao, fa efa afaka ianao. Ka dia andeha amin'ny varavarana efa misokatra ianao, fa nisokafan'i Jesosy ny varavarana. Roarivo taona lasa zay. Fa fanapahakevitra sisa ny raisinao hoe ay misokatra ty varavarana ty fa ileo tonga dia hivoaka. Aza mitady zavatra maro ravana. Aza miandro hoe mila za hoe tonga lafatra zay vao mivavaka. Fa fotoana izao. Amonjena ilay varavarana efa misokatra. Raisin'ny fanafahana. Fa afaka ianao. Tsy andevo ny ota intsony. Tsy andevo ny fahafatesana. Tahaka an'ilay voalazan'ny mpaminany ery fahafatesana aiza moa ny herinao. Fa velona Kristy. Ary velona koa izay rehetra mino azy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Makasitraka anao sy naharitra ny tenin'Andriamanitra. Ka androany manao antsoavo aminao aho. Raiso Jesosy, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mandraisa fanapahakevitra. Manatona eglizy mpanompon'Andriamanitra izay tena hitanao fa mifo. Fa tsy izay eglizy rehetra koa fa misy ihany koa ny fiangonana izay tsy mifototra amin'i Jesosy. Ka angatao ny fanahy masina hitaridalana anao amin'ny fiangonana izay tokony ampifoany finoanao. Na afaka amin'ny kontakta ny groupe ihany koa ianao. Afaka hikondiranao amin'izay repentance izay, amin'izay fibebahana izay. Mba voavonjy ianao, mba hiainanao ihany koa ilay fahafahana izay efa nomenanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Sotra Jesosy iano ny teninao. Amen.